manolotra ny arahaba tompoko raha tazantsika amin'ny sary zava-mijanam-bolana izao dia misy an'ity rindriraona ity ato atsimon'ny Madagasikara izay hiakatra amin'ny orana mitsitokotoko any amin'ny faritra atsimo. Ao aoriana izy io dia tanjaka ny tsioka atsimo izay arahana alon-drano vaventy mety ho tafiakatra hatramin'ny 4 metatra mihitsy, andrivotra ihany koa etsakilan'izay. Izay indrindra no anairana ny mpiandrika amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy mba tsy hivoaka iandrika manomboka rahampitsoka hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny alahady kosa dia tombanana hitatra aty amin'ny morontsiraka Atsinanana sy morontsiraka Andrefana izay fikorotanana an-dranomasina izay. Ho an'ny mpiandrika dia arao hatrany ny toromarika omeny ny manam-pahefany ny fotony mba hisoroana ny loza mety iseo. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny aty an-tanety araka nefa natsidika tena mpiandohana dia noho ny tsioka atsimo dia mamafy rivotra mangatsiaka ary ampidina maripana aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny alahady kosa tombanana hazovana ny varatraza arak'izany dia miandrandra orana indray ny morontsiraka Atsinanan'ny nosy sakiba-toerana ihany koa ny andro mandrahona amin'izao faran'ny herinandro izao amin'ny faritra maro. Mety isy mihitsy aza moa faritra sasany arahana orana tandrifin-drahona. Andrivotra ihany koa manerana ny Madagasikara ary isy fidina ny maripana amin'ny ankapobeny, zany hoe hiverina angatsika indray zany isika amin'ny ity faran'ny herinandro ity ary mety hitohy hatramin'ny fiandohan'ny herinandro mitsidika io. Raha ny toetry ny andro ankapobeny ho amin'ny rahampitso dia azo orana mahalana ny aty amin'ny faritra Iorombe, Anosy, Androy ary manodidina ny Ampani. Andrahona amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia mihitatra hatraty Andilamena sy Tsaratanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Diana, Sava ary Analanjorofo. Omaina be ny andro amin'ny faritra sisa rehetra raha tombanana mbola hitoetra trano ny zavona ny voamaraina any amin'ny faritra Vakinakaratra, Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary ny distrikana Ambositra, Fandrina ary Lalangina. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro indray dia ibalika tanteraka aloha Ingaby Masoandro aty amin'ny faritra Diana sy Sava raha toka mety arahana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Sofia mihitatra hatraty Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, ny atan'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana indray manankatra any amin'ny 4.30 na 5.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Imelaka sy ny atitany ny Menabe, zany hoe any amin'ny manodidina ny Miandrovazo sy Malaimbandy. Ho an'ny afovoantany kosa ny any Vakinakaratra zao dia tafidina hatramin'ny 20 degré ny maripana ambany indrindra raha toka tombanana mety mbola tafiakatra hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Hitantsika amin'izao fa misongadina ihany koa ny fidinan'ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Atsimon'ny nosy manodidina amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré. Raha ny vinany toetry ny andro ny alahady kosa indray dia tombanana hazovana ny tsikony varatraza ary miandrandra orana ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia. Sakiba-toerana kosa ny rahona any amin'ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana mety arahana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Anosy. Ny faritra sisa rehetra omaina ny andro amin'ny ankapobeny fa noho ny fikorotanana izay misy avy any ambony tsy takamaso dia tombanana ibahan-toerana ny rahona aty amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra. Mety isy mihitsy aza moa ny herijika mety isina orana tandrifin-drahona indraindray indrindra ny alina. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 3.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe. Misongadina ny fidinan'ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré. Amin'ny ankapobeny dia mangatsiaka ny andro. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy ary dia mahazo orana malefaka ny morontsiraka Atsinanan'ny nosy iray manontolo. Ny ilany Atsinanan'ny afovoantany dia andrahona mety arahana erikerika manify. Ny faritra sisa rehetra tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny raha toka mety mbola andrahona ny ilany Andrefana ny afovoantany sy ny faritra avaratra Andrefana. Ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Menabe ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana moa dia manodidina
manodidina eo amin'ny 4 na 7 degré ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalotondrivotra nandritra ity herinandro ity. Saika ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy anefa nijerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo. Dia izay indray raha vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay vita mety ao Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.